Hitambarana na hoe fehinkevitry mibaribary fahamarinany izay antsoina hoe amin'ny teny anglisy common notions na amin'ny teny français notion commune. Fahalalana ankapobe izay mazava eo amin'ny tsirairay. Voalohany dia mahakasika ny fitovian'ny zavatra. Ireo zavatra samy mitovy amin'ny zavatra iray dia mitovy izy samy izy. Eto ambany ho an'ny A rehetra, ho an'ny B rehetra, ho an'ny C rehetra, raha ohatra ka mitovy A sy C, sy mitovy i B sy C, donc mitovy i A sy B. Izany hoe A sy B mitovy amin'ny zavatra mitovy izay C, donc A sy B izy tenany mitovy amin'izy samy izy. Hitambarana faharoa. Raha ohatra ka mitovy amin'ny B i A ary mitovy amin'ny D i C, rehefa mifanampiana A sy C dia mahazo zavatra mitovy amin'ny fanampiana ny B sy D. Izany hoe A miampy C mitovy amin'ny B miampy D. Fahatelo, izay zavatra mira na mifanandrify tanteraka dia mitovy. Raha ohatra ka mira amin'ny B i A, donc mitovy amin'ny B i A. Fahaefatra, lehibe noho ny vakiny ny manontolo. Izany hoe raha ohatra ka maka zavatra anankiray, jerena ny vakiny ao amin'ny zavatra io, izany hoe ampahany amin'io zavatra io, iny ampahany iny tsy maintsy kely noho ny manontolo. Dia rehefa voapetraka izany hitambarana izany dia ity no tolo-kevitry voalohany. Tolo-kevitry voalohany, fanamboarana telo lafy mira lafy miainga amina tsipika voafetra anankiray AB. Raha ohatra ka misy tsipika voafetra anankiray AB dia afaka ataony manamboatra telo lafy mira lafy miainga amin'io tsipika voafetra io. Ahoana ary no anaovana izany? Porofo. Indro AB tsipika mahitsy voafetra no mena. Ny anamboarana ny telo lafy mira lafy miainga amin'ny tsipika AB no tadiavina. Indro ny faribolana BCA miivo A sy mitana AB. Araka ny ankevitry fahatelo, afaka atao ny manamboatra izany faribolana izany. Indro ihany koa ny faribolana ACE miivo B sy mitana BA. Araka ny ankevitra fahatelo ihany, afaka atao ny manamboatra izany faribolana ACE izany. Indro ny tsipika mahitsy CA sy CB izay mampitohy ny teboka C izay eo amin'ny fifanapahan'ny faribolana sy ny teboka A mba amin'ny teboka B avy. Ny zavatra azo voalohany satria ivon'ny faribolana CDB ny teboka A, donc AC mitovy amin'ny AB araka ny famaritana fahadimambinifolo satria AC sy AB samy tanamparibolana CDB. Toy izany koa satria ivon'ny ty faribolana CAE ny teboka B, donc BC mitovy amin'ny BA araka ny famaritana fahadimambinifolo satria na BC na BA samy tanamparibolana CAE avokoa. Efa naseho ihany koa fa CA mitovy amin'ny AB. Noho izany CA mitovy amin'ny AB sy CB mitovy amin'ny AB. Araka ny heiombonana voalohany anefa, ireo zavatra mitovy amin'ny zavatra iray dia mitovy amin'izy samy izy. Ka eto i CA sy CB izay samy mitovy amin'ny AB dia mitovy
amin'izy samy izy, izany hoe CA mitovy amin'ny CB. Noho izany, mitovy daholo ireo tsipiky mahitsy voafetra CA, AB, sy BC. Noho izany, mira lafy ny telo lafy ABC ary namboarina miainga tamin'ny tsipiky mahitsy AB izy. Izay izany indrindra no zavatra notakiana atao.